Ry mpiaino malala tsara Andriamanitra. Ary dia miporifony zany ka indro itsika tratran'izao fotoana izao fa hanamandinika ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany. Mirabanao zay ary manasanao anaraka ny toy ny fandarantsika sy ny famelabelarana efa andro fahenina melohan'ny farasady zany tyan'io ty. Fifahaliana ray fanko no miaraka aminao ary dia azo antoka fa hitondra soanao indray ny toy ny hafatra izay fandresantsika omaly. Fiaingana vaovao hatrany, fiaingana vaovao. Aoka izany no ifampiresahantsika. Rehefa mifankahita dia mifanohy fahafantarana, fiaingana vaovao. Omaly dia nresaka isika mahakasika ny batisa. Ny batisa no porofo fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Ary dia somary mbola ho tohizantsika kely zay amin'ny teny io ty. Asan'ny Apostoly toko 2:7 dia izao indray ny toyiny. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia fanamasina. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray fanomezana dia fanamasina. Ny batisa kay izany ry havana dia porofo ny fibebahana. Ny olona atao batisa dia olona mibebaka. Fa tsokevitra mihitsy ilay ataontsika hoe andeha ho aiza ianao iny, andeha ho any am-piangonana, andeha hibebaka. Tsy dia ilay fankanesana any am-piangonana loatra zany ny fibebahana, fa ny tena izy dia ny firosoanao eo amin'ny rano batisa. Mibeba ary aoka samy atao batisa mba ahazoana famelan-keloka ary ianareo handray fanomezana dia fanamasina. Avy eo isika ny olona izay vita batisa zany dia mandray fanomezana fanamasina. Asan'ny Apôstoly toko 2:7. Zava-dehibe izany. Ao Romana toko 5:17 sy 7 dia izao ihany koa ny voalaza. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Ny batisa ihany koa zany kay dia atandidona fahafatesana. Fahafatesana. Ka niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Zay ny toy ny vaky teny 1:4. Niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika. Zany hoe lay Jesosy maty iny zany izay nitondra ny helokontsika dia niditra tao am-pasana izy. Izy ilay niditra tao am-pasana iny dia iny no antsoina hoe batisa. Nalevina tao avokoa ny fahotana rehetra. Ka rehefa atao batisa indray kosa ny olona anankiray dia tahaka an'izay endriky ny nahafatesan'i Jesosy izay no andevenana azy fa amin'ny alalan'ny rano. Zany hoe ilay rano be zany no karazana fasana andevenana ny fahotantsika. Ary izay no mahatonga an'ilay batisa teo amin'ny ranon'ny Jordana ho an'i Jesosy. Satria tsy maintsy rano be. Satria tsy misy andevina mihitsy ka dia hoe ny lohany fotsiny nampidirina tany dia ny tongony mivoaka eo. Dia hoe andao amin'izay ody fa avy nandevina e. Nefa ny tongon'ilay olona raha mivoaka eo dia ny lohany fotsiny natsofoka tany. Tsy fandevenana zany fa ny fandevenana dia ny vatana manontolo no miditra ny anatin'ilay fasana. Dia izay ilay batisa ara-baiboly amin'ny teny Grika izy dia hoe baptijo, baptijaina, zany hoe manatsoboka, mandetika. Zany no heviny ry havana. Zay no hevitry ny hoe batisa. Fandevenana ny fahotana. Ianao zany na hiezaka ohatry n'inona aza dia mety tsy ho afaka mihitsy ho fahotanao io na aninona ianao na aninona. Fa ny batisa dia manafaka anao, manadio anao ny amin'izany. Mahatonga anao lasa hitafy ny fahamarinan'i Kristy. Zava-dehibe zany. Dia ao nantoyiny Romana toko 5:17. Ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Dia avy eo zany ianao mitsangana. Zany hoe rehefa vao anaty rano zany ianao dia mitsangana toy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia avy eo mandeha amin'ny fiainam-baovao. Irariko mba ho tanteraka ao amin'ny fiainanao zany. Ka ianao dia ho atao batisa andeha amin'ny fiainam-baovao. Ary ianao izay efa vita batisa kosa dia taddio fa tokony hizotra amin'ny fiainam-baovao ianao. Fa iny ty fiainana tota. Tsy ekena mihitsy ilay hoe tota ihany ny vadibadika. Ho an'ny olona anankiray efa an'i Jesosy dia tsy miteny an'izany izy. Fa izy dia olom-baovao ary manana fiainam-baovao mandraikariva miaraka amin'ny Tompo. Fahafatesana tamin'ny fiainam-pahotana taloha. Zava-dehibe zany. Fahasambarana zany.
tsy misy ahihany ho amin'ny ho avy zany satria zany ilay batisa. Fandevenana ireo fahotantsika ao amin'ny fasan'ny ranony batisa, mandevona. Rehefa misy batisa zany de hoe andeha andevona. Inona le alevona? Le fahotana. Verina indray le asan'ny apôstôly toko 2:20 am'ty anio ity, satria tonga amin'ny fotoana. Ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Inona mampijanona anao mitsangana miantsony anarany aoka ho atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Zao ny fotoana mety anasana ny fahotantsika amin'ny alalan'ny batisa. Mila manao an'izay dingan'izay ianao. Raha misy marary anankiray dia fanafody no omena azy mba ho sitrana. Fa rehefa tsy mety mihinana fanafody ilay marary dia tsy ho salama mandrakariva izy. Arary eo izy ary mety ho faty mihitsy. Fa raha tian'ilay marary ny ho sitrana dia tsy maintsy mitsangana izy, tsy maintsy manaiky izy ny andray sy hinana fanafody. Dia toy izany koa, tianao ve ny ho vovonjy? Tianao ve ny andova amin'ny fiainana mandrakizay? Tsy maintsy manao fiaingana vaovao ianao, mitsangana ianao dia miroso ho amin'ny ranony batisa. Misy ten'Andriamanitra anankiray ty hamarana antsika azy. Tsara ho tandremana ihany. Dia ny Matio 12:1-3 sy 2:30. Matio 12:1 (2:3 sy 2:30) dia izao voalaza. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Aika izany misy karazana fahotana tsy azo avela dia le antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Azo famelan-keloka ny olona ny amin'ny ota fa ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka kosa ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ahoana moa zany hoe miteny ratsy ny fanahy masina zany? Zay fantana mipetraka. Mila anaovantsika fiaingana vaovao zany, mila anaovantsika dingana zany. Lay hoe miteny ratsy ny fanahy masina dia izao, tsy manaiky mibitsika sy ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Ao an-tsaintsika eo dia misy mibitsika mandrakariva. Mety io sa tsy mety io? Dia misy miteny ao an-tsaintsika eo hoe mety, dia misy miteny ao an-tsaintsika hoe tsy mety. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny olona anankiray rehefa mahafantatra ny Baiboly, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia ampahafantarina azy amin'ny alalan'ny Baiboly izay novakiny ny mety sy ny tsy mety. Dia hoy izy hoe tsy mety io, ary rehefa tsy mety dia tsy mety. Fa rehefa zavatra tsy mety no ataonao mety, dia izany no antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Efa manoro-hevitra ny fanahy masina hoe tsy mety io, nefa terenao ho mety. Ary izany ny olana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ny tsy mety indray lasa atao mety, ny marina indray lasa atao diso, ny maloto dia lasa madio avokoa ny zavatra rehetra, dia lasa mihinan-kinam-pona ny sasany. Fa ny fanahin'Andriamanitra dia mibitsika mandrakariva. Ary ilay hoe tsy azahoana famelan-keloka intsony izay miteny ratsy azy dia ity. Rehefa mibitsika izy, rehefa mitari-dalana izy ka tsy mety ianao fa lavinao mandrakariva, dia tsy hanao an'izany intsony izy. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy azo famelan-keloka intsony ianao satria izay ataonao rehetra dia ohatran'ny mety aminao avokoa ary dia ho very ianao. Ary tsy azo famelan-keloka intsony. Satria lasa mandeha amin'izay tiana, tsy misy mpananatra, tsy misy mpitari-dalana. Zava-doza izany. Ary izay nantombavaka antsika indray amin'ny teny io ity. Vavaka manokana mba tsy handeha arak'izay tiantsika isika, fa mba handeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Ary izany raha teo ny fivavaka Jesosy, aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ankehitriny dia hivavaka isika ny amin'izany hafatra izany, ka tsy hanao izay hampalailo ny fanahy masina, fa rehefa mibitsika izy dia mba hanana safidy tsara ianao hanaraka an'izany.
ary izay tarihan'ny fanan'andriamanitra ihany no zanak'andriamanitra ny vanim-potoana ankehitriny misy antsika dia mila fitarihan'ny fanan'andriamanitra isika ary mbola miasa io fanan'andriamanitra io mandraka ankehitriny ary ianao izay miaino ankehitriny io dia anisan'ny fanan'andriamanitra keno nitarika anao na afahanao mipetraka dia miaino ny afahanao mipetraka dia mijery asa ny fanahy zany ka raha nahakasika anao ny ten'andriamanitra tamin'ity ity dia manapa-hevitra manaova fiaingana vaovao raha tokony atao batisa ianao dia meteza ho atao batisa meteza ho atao batisa raha misy zavatra tsy mety efa fantatra hoe tsy mety dia mba nanahiry any ianao hanapa-kevitra fa tsy mety io ary dia ho atsanonao ivavaka isika. misaotra indrindra rahainay eo noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao afaka nandre ny teninao indray zay tamin'ity anio ity ary dia nampirisianao mba hiroso ho amin'ny fanolorantena eo amin'ny ranobatisa mba hahatonga anay ho vonjena ianao anie andamina ny fandaram-potoana anay ary ianao mihitsy no efa hametraka sady fa indray andro any zao zanakao zao izay mbola tsy vita batisa dia ho vita batisa izy ho tonga eo amin'ny fanolorantena izy tahaka ny nataonao Jesosy ary dia ho diovina ho alevina ny fahotana ankehitriny koa dia matahotra ihany zay satria raha sanatria tokoa moa miala aminay ny fanahinao Andriamanitra ho aizanao alehanay ho any amin'iza moa izahay koa ankehitriny aoka hiasa mandrakariva fanahinao hibitsika amin'ny tsirairay avy ka tsy izay tianay no ataonao fa izay tianao no mba ho ataonay fa namasinao mibitsia mandrakariva ianao ny amin'izay mety tsy tokony ho ataonay isan'andro mba hahatonga anay ho voafonjy aza vela hiteny ratsy fanamasina izahay fa mba hanaiky ny fitarihan'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy amen.